Ny fandarana fanorenam-pinoana miaraka amin'ny pasteur Ndrantomahenina eto amin'ny MCTV dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra nahatratra ny taona vaovao 2024. Ny tsodrandro izay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika rehetra mpanaraka an'izao MCTV izao dia araka ny voasoratra hoe aza matahotra na mivadi-po fa izao Jehova no miara mandeha aminao. Amin'ity taona ity dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny ianao, ahita ny fahatsarany ary ho tonga ao atokantranonao any misy kokoa hatrany ary amin'ny fomba mahagaga ny izany fifohazam-panazany amin'ity taona ity no itsofanarano antsika fa hisy etaetam-panahy hiakatra tsisy ohatr'izany eo aminao sy ny ankonanao ary anokatra varavarana maro ane Andriamanitra ao anatin'izao taona vaovao izao ary anisan'izany ny fahatanjahany ara-panahinao dia ho tahiny Jesosy daholo tsika rehetra ho taona feno ny fiadanana sy ny asan'Andriamanitra lehibe aminao sy ny ankonanao any izao taona 2024 izao. Ponane daholo